Eka miarabantsika mpanaraka ny pejy amin'ity latsinainy 27 avril ty raha ny marina ny latsinainy ho ana dia atao hoe congé repos tokony ho izy fa ny raharaha-pirenena moa tsy misy repos sy congé zany rehefa misy zavatra zay surtout ny rehefa misy zavatra manitikitiky ny saiko dia za tsy miteny hoe vérité absolue le izy fa matetika rehefa misy zavatra mampiahiahy ana rehefa misy zavatra manimba ny saiko dia matetika mitombona le izy après dia avy eo manenina be hoe raha takizay miteny tam'ireny miteny moa ianao dia lazain'ny olona hoe alarmiste mpanakorotany déstabilisé dia rehefa tsy miteny ianao dia tena manaikitra anao koa ny eritreritrao rehefa avy eo hoe fa ninona ny enonao an'izany vavan'olona zany fa tokony teny ianao ka allo mizaka ny vavan'ny olona toy izay enjehan'ny saiko hoe nalala tsy hoe nalala fa misy zavatra mampiahiahy ana dia nefa tsy nizaraiko le izy le mampiahiahy tsy hoe misy vaovao inona vaovao fa misy hitantsika fa matetika moa misy zavatra efa asehon'Andriamanitra ataoko hoe Andriamanitra misy hoe misy zavatra manao lecture fotsiny il suffit de faire une lecture dia ohatra manao puzzle dia rehefa manao puzzle ianao hitanao ndraiky kilalao puzzle reny dia ny fandrafetanao an'le izy dia mamay an'le zavatra zay zany tsy hoe kory tsy maminany na koa hoe maniry loza fa lecture no ataoko ary izay no asan'ny atao hoe mpitily ny asan'ny mpitily na ny sentinelle ao amin'ny soratra masina satria izay ny toerako eto sentinelle mahita mialoha na matsapa na misinife misy terme fampiasana eto amin'ny fanorenana miabo hoe misinife mialoha zany on ressent les choses dia zay zavatra zay nefa ny tsara zaraina foana amin'ny mpiray-tanindrazana ka zay mandray tandify azy dia mety mba afaka arak'ilay vidéo nataoko tamaraina le voafafy zay hoe ferana ny impact ny ratsy ny ratsy tsy ho voafafa zany ny faharatsiana dia anjaka eto tany ary fa voasoratra io manao ratsy dia hiaratsy ihany fa tout au moins mandrona zay satria misy miteny hoe inona moa ny azonareo atao fa tsy mahova ninina dissupe ve zay zavatra zay si tena misy différence raha ohatra ka hoe misy impact ohatra hoe misy sanatria zany misy explosion amina trano anankiray ka nanao zay mba vitako au lieu de hoe une tonne zavatra may mety mba atsasa tonne sisa donc efa zava-dehibe zay le afo mety tsy voafatiko lay dégâts tsy azoko ny alana fa j'ai pu sauver quelques vies ka izay dynamique ka eto zany dia zao mijery ny zava-misy eo anivon'ny vaovao sy ny zavatra fiarahamonina dia misy zavatra mampatahotra eto zany dia za mihitsy ny matahotra ary zay tahotra zay no mba hitodiako ho aminareo ao anivon'ny tafika ny filaminam-bahoaka nareo zay tena professionnel manana an'ilay atao hoe conscience professionnelle amin'ny fitandrona ny sotoavinareo amin'ny tafika sy ny filaminam-bahoaka fantatra fa misy ao aminareo mercenaire misy ao aminareo ola corrompu misy olo aminareo tena tsy mendrika ny tafy an'ilay fitafiana na miaramila na gendarme na polisy intsony fa saingy tsy afaka mbola manoatra moa nareo fa fangaro eny vary sy ny tsy parifary za zany eto mitodika amin'ireo zay manana conscience professionnelle nefa koa conscience na fiarovana ny vahoaka satria maninona miteny an'izany ny zavatra mampieritreritra dia ty hoe na entsika zao le vaovao vao nivoaka teo za moa rehefa misy fait divers dia za tsy le fait divers no m'intéressé fa ilay lecture le fait divers hoe mirévéler inona eo anivon'ny fiarahamonina le fait divers za zany tsy miteny hoe dia iza zany nanao an'le izy dia nanao ana fivoaka ny tao dia firy ny olona maty dia ohatrina ny volan'anganary ça ne m'intéresse pas anjara rehefa misy mpitandro ny filaminana manao an'izany mpanao ny ankety za zany tsy hanao spéculation hoe angamba mety ihany io tsy hany fa le tsika eto amin'ny pejy dia zao misiny rehetrarehetra miseho anivon'ny fiarahamonina dia mirévéler un problème de fond dia le problème de fond no ezahako avoaka eto fa tsy manao interprétation tsy manao commenter ny fait divers ina le vaovao le nifanafiana teo amin'ny Jovena mijery recoupement ihany zay mijery hoe tena izy ve izy sa resaka nandeha dia araka ny vaovao azo aloha hatreto dia tena misy ilay fanafiana ka isan'ny mpanafika misy zany civil fa misy koa ampahany betsaka mpitandro ny filaminana miaramila mihitsy dia hiteninareo hoe tsy vaovao zany paster rehefa mpitranga oui justement
tsika matsy zao anatin'ny atao hoe refondation de amiko a tsy tokony banalisena mihitsy ny zavatra ohatry zany fa tokony mampieritreritra fa mbola toizatsika ihany le vaovao dia tadidinareo ngambany a ilay mpitandro ny filaminana anankiray gendarme izy iny raha tsy diso a izay nibody tamin'olona de tonga de mampiatra sandry sy ny basy de tsy afaka manoatra ilay tompo le olona amle tany tadiditsika koa misesisesy tatoato zany gendarme koa ngambany izy iny raha tsy diso sa tsy tadidiko tsara zany ohatra gendarme izay ny violé zazavavy kely ny tiako tenenina zany de zao hoe rehefa zavatra no miverimberina de misy problème systémique izy zay misy moa zany tsy voatanisako fa reo aloha ny tadidiko eto misy problème systémique ary le problème systémique no m'intéressé anay eto amin'ny fanorenana miabo satria zay misadressé amin'ny olona manam-pahefana zahay eto tsy hitovizany amin'ny hafa izay mitabataba eto amin'ny Facebook zahay a manao analyse de fond manao analyse de système ary manao interpellation ny tompon'andraikitra ny fe le système afaka mety hiteny isika hoe anka zany kosa ane pasteur tsy andraikitra zareo amin'ny fitondram-panjakana fa misy manao bavure zay zany le terme misy manao bavure reo mpitandro ny filaminana sasatsasany ka manao zany amin'ny anaran'ny tenany peut-être mbola tsy mivoaka ny fanadiadiny fa na izany aza ny bavure à répétition me révéler problème de leadership et de direction sarotra ihany ny anaovan'ny olona bavure misesy raha toka misy autorité eo amboniny ananany tahotra fa matoa ianareo mpitandro ny filaminana masaky manao an'ireny bavure volontaire reny de satria misy ny atao hoe sentiment d'impunité azonareo hoe sentiment d'impunité zany hoe tsy voakasika mihitsy tsy voatohitohina mihitsy tsy misy mikasika mihitsy io zao mantany eto matadidiny anisan'ny nampitaraina anareo dianzety manao ona ny am'lay colonel Tojo mosa izy iny le tamin'ny andro nampijaly ny ankizy tamin'ny fotoana reny zay hatramin'izao zay manana sentiment d'impunité tsy misy miresaka iny zala iny natao mutation fotsiny raha tsy diso fa nafindra toerana zany hoe mahatonga zany reto olona reto sahy manao de satria fantany fa protéger izy peu importe hoe garde du corps izy io mandeha any resaka matsy hoe garde du corps ny rano tsy rarako zany tsy hoe tsy rarako dans le sens hoe tsisy dikany amiko fa zao hoe mizan'izy io rehefa mbola mitondra ny fanamin'ny mpitandro ny filaminana dia midiky zany fa misy ny impunité ary eo ny tiako isariana ny ministère ny intérieur ministre ny filaminam-bahoaka anatiny mahagaga mihitsy fa ministre ny intérieur ao anatin'ny zavatra ohatry fotoany mona zereo tsara ny amin'ny tany rehetrarehetra vo misy zavatra mitranga dia interpeller ny ministre de l'intérieur miaraka amin'ny procureur de la république manome fanazavana vahoaka aloha satria ny problème misy tension nareo ve tsy mahatsapa hoe misy tension le fiarahamonina am'izao fotoana zao ary il suffit pitikafo kely anankiray de tsy voatany io conscient zay ve nareo mpitondra fa tsy hoe ka isolé iny pasteur ka isolé iny atao hoana fa ny sondre ino moa frazany ino moa le teny malagasy ty sa tsy de point sondray loasa tsy lazay mamarary misy ny maditra oui mais justement tokony manome signal fort nareo rehefa misy ny maditra misy manao bavure misy ny manao azy ho benandro sa manao azy ho tompon'ny fahefana satria manana kalashnikov de tokony hitsangana ny ministre ny intérieur manao rappel à l'ordre tokony hitsangana ny ministre en défense vous êtes muet ianareo ihany no miteny mialatsiny aminao mon général Piculas hoe tsy angina tsony ao arinao fa hiteny am'izay zao mihitsy nareo tokony hiteny ny olonareo zay manao bavure peu importe hoa mety hoe ny fokarongolo le ry de nanaonao foana peu importe hoe ohatra miseho azo bobe le ry fa misy vola peu importe hoe misy olombeo fitondrana miaro azy tsy maintsy miteny ary zay mila sanction exemplaire fa am'izao ny zavatra hitanay dia hoe impunité totale zay fa manana basy zany zao eto Madagasikara zay manakalaky ka manana ministre eo ambony lohany na manana député na manana sénateur na manana tsy haiko
dia ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Kina zany fa Far West à Madagascar. Ny fanabeazanareo anay vahoaka am'izao fotoa zao de mividiana basy. Zay sisa zany sécurité satria tsy miteny ianareo manam-pahefana eo amin'ny intérieur sy ny filaminam-bahoaka. Mitenynareo rehefa zahay vahoaka kely aty ny mangalatra akoho ary de hoe aoko tsika hitandrina aoko tsika izao fa tsy mitenynareo rehefa ny olonareo no manao ny adalàna. Ty tsisy resaka politika fa tena sécurité intérieure. Asa manofy anao refondation ny firenena nefany ao anatin'ny ordre nareo tsy voafehinareo. Tsy voafehinareo ny olonareo chacun pour soi, Dieu pour tous. Ary ny mampieritreritra ina moa zany mahatonga an'ireto zalahy reto mahasahy manao an'izany. So sanatrika l'exemple vient d'en haut. Hoe anineo reo fa zay koa anao. Satria zao no fandehany eto amin'ny tanàna hoe samy mamango zay mamango izy atao. Tadidinareo le vo mialatsiny aminao raha manona anaran'ny ity journaliste ty Madame Poussibets. Nanisany nasika izy tamin'le fotoanandro le hoe nisy nanao perquisition de nanao fitafina miaramila. Zay no naparitaky ny ministère tamin'izay fotoana zay hoe tsy zahay nandefa an'ireny fa tsy miaramila reny zafady fa olana mpanaovana fitafina miaramila le izy de miteny tsara izy tamin'izay fotoana zay tsy mariny zany tamin'ny recoupement nataony. Zany hoe raha azoko tsara zany efa namoaka filazana ndray mandeha tamina page anankiray le hoe refondation RJL amoamoanany reny vidéo sisisa satria tsy fenona zany ty page ity fa eto réflexion de nahagaga de ty hoe rehefa miteny hoe privatiser ve le tafiky za zany tena mametra-panontaniana aminareo amin'ny tafiky ianareo be galona na général resaky ny isataony ty. Ça, on a pressentiment, on dirait que l'armée malgache est privatisée. Avec tout le respect que je vous dois, messieurs les hauts gradés du pays, généraux, amiral, colonels, privatiser ve le taf zany hoe misy olona zany manana fahefana manakarama mpitandro filaminana hanao hery famoretana de aveo tenenina hoe pour juste anadiovana azy de hoe nanao bavure lery na diditra kely lery mety misotosoto. Je ne crois pas à ça hoe bavure zany za tsy mino zany. Iza ny olona sahanao bavure fotsiny zany ohatro raha tsy protégé izy. Ka mahalasa saina mihitsy ty zavatra mitranga ty hoe on n'est pas en sécurité finalement. Nareo miteny hoe miaro ny vahoaka sy fananany tena mioro raha manontany olona nareo miteny hoe efa tena efa mandroso Madagasikara tsy haiko moa iny tsy dirako fa raha antaninareo ny olona de inona ny teny verina ambavany olona matahotra akombony ny vava fa matahotra zay daholo. Misy firy ny olona saiky na sainay sy mostanina tamin'ny fandaranay carte sur table ilaza tsy ambaratelo aminareo de zao olombe afaka miteny fa tena ny fona pastera fa eto amin'ny tanàna dia terreur no miasa. Mbola manambady amanjanaka zay tsy afaka miteny zahay. Zany ve les sentiments de terreur, vous régnez dans la terreur de milaza nareo fa milamina. Za zany tena metra-panontaniana zany zao hoe miovy mitodika aminareo manam-pahefana. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à l'armée malgache? Mbola azonay atokisana ve ianareo tafiky? Mbola azonay atokisana ve ianareo amin'ny polisy? Mbola azonay atokisana ve ianareo amin'ny zandary? Sa samy miaro ny tenany? Ohatran'izay le sentiment azonay am'izao hoe. Ohatran'izay le sentiment azonay am'izao. Ka sa ve sanatriaviny zany efa misy karazana endrika na insurrection eo anivonareo samy mpitandro filaminana. Insurrection eo anivony samy mpitandro filaminana zany hoe tsy voafehy ny commandement aty ambony ny sasany ao ambany fifehezana. Inona ny antony tsy mahavoafehy azy de satria misy pouvoir informel maniry les pouvoirs formels. Aiza ranga za miresaka tsy anonona anaran'olona miresaka amin'ny olona haut gradé tsy afeniko zany
fa miteny mihitsy le au gradé hoe tena tsa pastera général la ny teny an'izany. C'est pas un vatataille mialatsiny am'le fait terme, c'est pas un colonel, c'est pas un capitaine, un général qui a peur. C'est pas normal, c'est pas normal. Iza zany no ampitahoatra général ao Madagasikara nefa taloha zany général zany manao zay tiana atao mialatsiny. Fantatrareo ngamba ny valiny. Misy fahefana en parallèle ny tafika mihitsy zany eo, le tafika ara-dalàna ny resahako eto. Jereo reny ny arrestation nazo an'ireny ankizy reny a dia misy lazaina fa misy olona hafa dia avy eo alefany amin'ny brigade criminelle dia niany no mahazo ny rihatra rehefa avy eo. Tiako tenenina hoe aloha tena mahatsapa tsy sentiment de sécurité zany zao. Sécurité dans le sens hoe ny manam-pahefana ara-pilaminana zay natao hiarana indray zao no atahoranay. Taloha zay natahotra dahalo, taloha zay natahotra ny olona mpananibohitra, zao zay matahotra olona misy galony. Zany sentiment am'izao. Sa ve miaramila no mitondra de zay le revy? Taiko, je vous pose la question. Sentiment de terreur. Zahay zao moa defa mazava ho azy fa tsy possible tsony mihitsy nametrahanay ny tongotra any Madagasikara. Satria horohoro no hitondranareo an'ity tantara ity. Inona kay mampatahotra anareo mahatonga anareo mampiasa terreur raha ohatra ka vous avez la vérité? Je vous pose la question. Pour moi, quelqu'un qui utilise la force et la terreur, c'est quelqu'un qui a un problème avec sa conscience. Tena marina zany e. Za zany ny image hitako de zay hoe le pouvoir se repose sur l'arme. Za zany raha manao constat ny Madagasikara, ny pouvoir dia eo ambonin'ny basy. Raha atao saritany zany Madagasikara ka hoe mampanao fifaninanana de misy saritany Madagasikara de misy seza fiandrianana ny pouvoir zany de basy eo amboniny. Io zany no mifehy atsika zao. Tsy ny lalàna tsony. Ary comble ny lalàna au service de l'art, des armes. Magistrat am'izao fotoana zao matahotra basy. Normalement tokony basy no miforotra eo alohan'ny magistrat. Miforotra dans le sens hoe ny magistrat no mamoaka ny didy sy mamoaka tsy mamoaka ny didy fa mamoaka ny hoe tia ny lalàna marina dia mi-exécuter ny force de l'ordre. Zao ny force de l'ordre no mi-influencer ny magistrat. On est où là? De samy teninareo fa tany-dalàna Madagasikara. Zao mirehatra lay rova. Tena vao nahita izy aloha tena nalahelo ohatra le tamina mahay rova iny. Fa ny tena nahatsiravina indrindra. Mialatsiny aminao fa un ex-militaire qui parle. Et je prononce son nom, Joachim Chatelard. Je m'adresse à toi, frérot. Je croyais que tu es quelqu'un de sage. Sanao no manoratra ao amin'ny mur anao manao hoe forcément olona avy eo voatany nandoro an'io fa tsy zay avy any amin'ny lakôte. Mais tu te prends pour qui? Pour faire des jugements d'intention ohatran'izany? Maramila ex-militaire. J'assume ce que je dis parce que soratanao zany. Zany efa mamahay be le toetra le tension fiarahamonina tokony mijouer rôle atsika miapaiser hoe ahoana ny andaminan'io nareo koa mbola mampirehitra afo. Tokony mitomany tsika zao hoe may le rova. Fa izy mitady hoe zahay any amin'ny faritra tsy hanao an'izany fa tsy maintsy olona merina nanao an'io. Fa inona kay tianareo atao e? Fa inona tianareo atao eto amin'ity firenena ity? Tianareo hirehitra mihitsy zany. Sa zay mihitsy rehefa tadiavina hoe on va créer le chaos pour pouvoir régner le plus longtemps possible. C'est ça. C'est ça que vous voulez. Dites-le nous. De ifitsaky zay malagasy hoe zay aloha le rêve eto. De manginy zay. Non, tena je suis déçu de toi, mon frère.
tena zany ve efa tsika tokony manao ny unité nationale fa lasa mandeha any amin'ny zavatra tsy alena. Ianao miady mafiny amin'ny fédéralisme. Zay ve le fédéralisme zany hoe ampedivana ny merina sy ny coaché, ary misy manao an'izany milalao an'izany. Problémana miteny madame Lewis vao tamaraina nanao live hoe raha sa ianareo mediva amin'ny parlementaire fa tsy eto amin'ny Facebook ny miady. Izy zany tsy manao an'io fédéralisme io, ny solombavam-bahoaka ary solombavam-bahoaka ny faritra. Raha tena mitambatra ka manao volavolan-dalàna miakatra any amin'ny assemblée nationale, tokony zany. Any les combats, posez-vous les questions aux bonnes personnes, mais pas aux citoyens eto. Ina moa nidiran'ny vahoaka mpivarotra ana sy mofo dipaina sy mpapivarotra kafe amin'izany fédéralisme zany? Tsisy raha fatany zany. Apetrao amin'ny olona tokony hanao an'izany, zalahy. Reo ngamy resaka an'izany. Fa ianareo na bosiboseny ety fédéralisme côté merde, côté merde. Izy tsy manao ninina fa misotro whisky sy mifoka sigara ary manao mondalité sy manditsapiky. Tsy mbola misokatra an'izany vavan'ireo parlementaire anareo na indray mandeha. Fa isika ty ambany ety no abosibosendreo. Fa resakafo iny, fa tiako tenenina hoe rehefa misy zavatra tiana ataovy dans les normes ny zavatra, fa aza manararoatra hoe io fa zara raha misy an'ity rovamay dia manao commentaire hoe mora kely ane ny mampirehitra adipoky, fa tsy mora ny mamono an'io e. De mampieritreritra anao hoe savez zay misy le tanjona. Za zany tena miantso atsika mihitsy hoe ne jouez pas dans le jeu de ces gens-là. Fa misy olona tena mitady an'izay mihitsy eto. Aza miditra amin'ny jeu any zalahy hoe merina coaché, tena milelaka ny faladianareo malagasy aho. Ary mangataka ny ray aman-dreny isaky ny faritra mijoroa ampiavano ny malagasy. Aza manaiky ianareo raha vao mangina am'izao tsika ray aman-dreny ara-drazana de complice am'reto zalahy tady ikorotany reto. Ny FFKM aizinareo anisy tady ampiady le malagasy. Ry fiangonana zandriny mitsangana ray aman-dreny ara-drazana, mipandala fomban-drazana, ny mipandala mamalagasy, misy tady ampiady ny gasy io io, misy olona manao manipulation io. De ifampitorotoroka eto, iany mitondro molotro, iany nanao an'io, zareo merina io, zareo coaché io. De nefa misy politicien tsy fantatra ny ambadika any lalao zavatra, tsy haitsika tsony. De tsy le menakavy ny ifandrama teto. Non, tena misy zavatra tena mampihorokoditra mihitsy am'izao hoe je sens que ça sent l'essence, ça sent le soufre, ça sent la guerre civile. Tsy manino nataovy tenenareo hoe mpanakorotana eto tenenareo alarmiste, aleo za diso milamina tozay za minarana ny marina ka nangina nefa aveo misy zavatra mitranga. Zay teny foana, tsy manina na contre courant, fa tsy maintsy c'est mon rôle en tant que sentinelle pitily miteny sensation hoe misy atmosphère de haine zany am'izao, ary volena mihitsy le izy. Safady de mody oentina any amina thématique louable et notable tahaka fédéralisme zay tsaka, fa tsy misy diran'ny fédéralisme sy ny resaka mamerina sy ambany andro sy matandroy, tsisy dirany. Resaka administratif io, oui, marina le tenareo misy mifangongo ao Antananarivo, fa tsisy dirany merina zany. Problémana pouvoir io, de le pouvoir nefa iza ny olona afaka manao an'io, ny assemblée nationale zay manao ny lalàna. Fa tsy eto tsika nifandritaka eto hoe nareo merina, nareo ambany andro, nareo tandroy, nareo betsileo, nareo betsimisaraka. Ina ny diran'ny olona am'izany? Ka za tompoky tena miala tsiny fa misy zavatra mampatahotra mihitsy am'izao fotoana zao, j'ai un sentiment qu'il y a quelque chose. De nefany mangina daholo ianareo ao amin'ny filaminam-bahoaka, mangina nareo amin'ny ministère ny intérieur. Za tena gaga mihitsy hoe depuis
J'ai jamais entendu le ministre des ministres des Intérieurs miteny. Tena mila anareo zao mitsangana. Ary tsy mitsangana fotsiny mamono afo de entanina tsika manana fahendrena, entanina tsika. Non, mila action concrète ny vahoaka. Prenez des mesures exemplaires amreo olona manao bavure reo raha ohatra ka bavure. Za loatra kely any finoky bavure reny. Bon, na ataontsika hoe bavure. Zay ny tsy antso kely androany. Mialatsiny raha napakapeo satria manahirana reto raha manahirana. Zay fa de mirary soatsika rehetra. Manatena nareo amin'ny tafika, ao amin'ny gendarme, amin'ny polisy, nareo zay mbola manam-panahy. Ho anareo zay mbola tsy nivarotra ny fizokinareo tamin'ny vary ray vilia. Any vary ray vilia. Mitsangana de mitenena te zao ny vahoaka. Fa raha zao sema zao de ny message tonga ty aminay zay manana ny basy sy manana ny vola no tompony fahefana. Lalàna ary ambany farafara. Zay no misy. Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.